Rabanao ndray amy anaran'ny tompo tonga eto amin'ny fotoana iarahantsika mandinika ny boky ny Galatiana zay mana isan'andro tsika am'izao fotoana izao hanovozantsika fahalalana, fitiavana ary indrindra iorenana ny finoantsika amin'ny filazantsara marina satria ilaina ny iorenana ny finoantsika amin'ny tena filazantsara. Efa nambarako teto ary mbola veriko indray fa ny epistily ho an'ny Galatiana dia epistily izay nosoratan'i Paoly noho ireo jiosy niovao kristianina nefa tsy mety ho amarinina tanteraka amin'ny finoanan'i Kristy fa manampy zavatra hafa azahoam-pamonjena ary dia amin'ny Paoly dia tsy filazantsara izany ary toy n'izany ihany mbola hodiniantsika anio. Toy n'izany taratasy nosoratan'i Paoly zany ary noho izany dia hangataka ny fanahy masina isika mbola hitari-dalana antsika eto am-pandinihana zao tenin'Andriamanitra zao aoka mbola hivavaka isika. Atolotrainao ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny dera sy ny laza, ny haja sy ny voninahitra amin'ny anananay fotoana azoanay mandinika ny teninao tahaka izao. Fa soavan-dehibe avy aminao ny anananay ny teninao. Indrindraindrindra am'izao andro farany zao zay misy fampianarana samy hafa mitranga eto am'izao tontolo izao. Mangataka aminao zay tompo avia ampianaro zahay amin'ny teninao ary mitenena aminay aoka mihitsy ny fananao masina zay fanomenanay ho tombo-kaseo amin'ny andro fanavotana mahazanaka ao anay Andriamanitro no hanazava aminay ny teninao. Ampiteneno ny zanakao zay hanazava izany amin'ny rehetra ary aoka tonga hilatsaka ao anatin'ny fonay tokoa ny fahazavan-tsaina avy aminao mba ho tonga fiainanay tsy iorenan'ny finoanay amin'ny zavatra hafa fa amin'ny fanavotana vitan'ny Kristy tomponay ho anay. Amin'ny anarany ino anaovanay izany vavaka izany. Amen. Galatiana toko 3 manomboka amin'ny andininy 5:10 ka hatramin'ny andininy 7:20 no tenin'Andriamanitra zay hodiniantsika anio fakafakaintsika araka ny fanambaran'ny Paoly ny amin'ny famonjena sy ny fahafahan'ny mino an'i Kristy. Andininy 5:10 izay nataon'Andriamanitra mafy fahiny de tsy tsoahin'ny lalàna zay vao natao 300 taona tataorina hahafoana ny teny fikasana fa raha avy amin'ny lalàna ny lova de tsy avy amin'ny teny fikasana intsony nefa tamin'ny Abrahama de teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Ka inona ary ny lalàna? Nanampo noho ny fahadisoana izy ambara-piavin'ny taranaka zay nomena ny teny fikasana ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana zany ary ny mpanalalana de tsy an'ny irery fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria zany hahafoana ny teny fikasana fa raha avy amin'ny lalàna ny lova de tsy avy amin'ny teny fikasana intsony nefa tamin'ny Abrahama de teny fikasana no nanomezan'Andriamanitra azy. Ka inona ary ny lalàna? Nanampo noho ny fahadisoana izy ambara-piavin'ny taranaka zay nomena ny teny fikasana ary nalahatra anjely teo an-tanan'ny mpanalalana zany ary ny mpanalalana de tsy an'ny irery fa Andriamanitra dia iray ihany. Ka moa manohitra ny teny fikasan'Andriamanitra va ny lalàna? Sanatria zany fa raha nisy lalàna mahavelona nomena dia avy tamin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana fa ny soratra masina efa nanidy azy rehetra tao amin'ny fahotana mba homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an' Jesosy Kristy. Fa fony tsy mbola tonga ny finoana de voampina tao ambanin'ny lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana zay efa haseho ataorina. Koa ny lalàna de mpitaiza antsika ho amin'ny Kristy mba ho amarinina noho ny finoana isika fa rehefa tonga ny finoana
de tsy feheziny zay mpitay zay intsony sika fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy de nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha any Kristy ianareo de taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Mifanahy mpanazava miandrandrana zahay aza ela fatongava tao mifanahinay mba ho fantatray mazava zay lazay ny teninao areheto lalandava ao ambony afona. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao aminay zay manao tena mba handreny feonao fomarary sy manahy mba tsabotsy andrao ny tehino fatsisay anehony olatra. Manohy ny fanazavany Paoly sange eto de miova kely ny fiteniny. Ao amin'ny toko 7:1 de nataony hoe ry Galatianina adala. Fa rehefa toko 5:20 izy de izy hoe ry rahalahy. Ireo Galatianina adala reo rahalahiko nenareo Paoly, rahalahiko ianareo. Ianareo miovaova reo, rahalahiko ianareo. Ary ny antony anoratako aminareo de satria rahalahiko ianareo, fa te hanazava aminareo ary rahalahy. Ny fanekena ataon'ny olona de tsy fanaony mihitsy izy ny manatsoka na manampy zany. Ary Andriamanitra de nanao fanekena tamin'ny Abrahama. Ary zao ny fanekeny hoe avy amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary io taranaka lazainao io izy de ny 9:20 Kristy ho lazain'io. Ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe satria nino anao ry Abrahama raha tadiditsika manko ny nahatonga an'Andriamanitra hanome an'io teny fikasana io manokana ny Abrahama de zao. Nasain'Andriamanitra nety ny atao fanatitra Isaka zanany de nanatanteraka izany tokoa Abrahama. Teo amin'ny fotoana zay nananganany tanana mba hamono ny Isaka no nanaovan'Andriamanitra taminy hoe ry Abrahama o. Aza manintsitra ny tananao amin'ny zazalahy aza mamono azy maninona azy akory ianao, fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra tokoa ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao de nylahy tokonao indrindra. Ny tenako ny enianako Jehova. Fa hitahinao tokoa ary avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Io taranaky Abrahama io zay teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fanekena nataony tamin'ny Abrahama dia Kristy Jesosy. De hoy Paoly hoe ary zao no lazaiko aminareo ry Galatianina rahalahiko, ny fanekena zay nataon'Andriamanitra mafy fahiny te amin'ny famonjena ny firenena rehetra ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny taranaky Abrahama anankiray de tsy tsoahany lalàna zay vao natao 300 taona tatorina. Satria raha ohatra ka avy amin'ny lalàna no fanekena indray mba hamonjena ny taranaka atorina ny firenena ambonin'ny tany, raha avy amin'ny lalàna de zao no tsoahany zany lay teny hoe avy amin'ny taranaka ao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ka novan'Andriamanitra zany ka nataony hoe raha ohatra ka ny lalàna no fanekena nataon'Andriamanitra indray de dikan'izany foana zany ny teo aloha, nefa na ny olombelona aza ozy de tsy nanao zany izy. Ka ny lalàna zay nomena 300 taona tatorina ozy tsy mahafoana ny teny fikasana ny amin'ilay taranaky Abrahama hitondra fitahina ho an'ny firenena. Satria izy
raha avy amin'ny lalàna ny lova dia tsy avy amin'ny teny fikasana intsony zany, tsy lay lalàna akory nanome lova indray, fa tamin'ny Abrahama dia teny fikasana no nomen'Andriamanitra azy hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ka ireto olona mitory ny lalàna aminareo reto, manontany anareo ary Paoly, zao ny tenin'ny Paoly hoe ka inona ary ny lalàna, natao inona ny lalàna? Nanampy ny fahatsoana izy ambara-piavin'ny taranaka izay nomena ny teny fikasana. Nanampy aninona? Hanambara amintsika fa tena mpanota isika. Zany no anton'ny lalàna. Ny lalàna dia mampiseho hoe ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary nalahatra anjery zany, nomena antsika zany. Andriamanitra dia iray ihany, ary Andriamanitra amin'ny alalan'ny lalàna no anehoan'Andriamanitra ny fahotana. Ka moa manohitra ny teny fikasana ary va ny lalàna, sanatria zany izy. Fa raha ohatra kosa ka ny lalàna ny mahavelona ozy, dia avy amin'ny lalàna tokoa ny fahamarinana. Raha ohatra ka ny fanaovanao ny lalàna, fakatoavanao ny lalàna ny mahavelona, dia avy amin'ny lalàna ny fahamarinana. Saingy zao ny soratra masina dia manambara amintsika fa ny lalàna dia maneho amintsika ny fahamasinan'Andriamanitra, ary mampiariary amintsika hoe tena voahida ato anatin'ny fahotana mihitsy ary izany misy. Mba atao inona? Mba omena ny mino ny fahafahana noho ny finoana any Kristy Jesosy. De inona ny zavatra nitranga? 7:20, fontsy mbola tonga ny finoana. De voambona atao ambanin'ny lalàna sika ka voahidy ho amin'ny finoana. Zay aseho aty aoriana. Ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy, mba ho amarinina noho ny finoana isika. Ahoana moa ny tena dikan'izany? Ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy, mba ho amarinina noho ny finoana isika. Ny lalàna manko dia mampiseho antsika hoe mpanota isika. Izany ny tena andraikitry ny lalàna, mampiseho ny fahamasinan'Andriamanitra ny lalàna. Ary satria mampiseho ny mahampanota antsika Andriamanitra, ny lalàna dia milaza hoe mpanota ianao. Tsy maintsy maty ianao noho ny fahotanao. Zay mandika ny lalàna dia fahafatesana. Novokatr' zany satria ny fahotana dia ny fandikana ny lalàna. Iza ary no hanafaka atsika amin'izany ozy ny lalàna zany? Iza no hanafaka atsika amin'izany fanameloana aseho noho ny lalàna zany? Iza no hanafaka atsika? Ny lalàna ihany no mitarika atsika hoe mila mpamonjy anao. Ary iza io mpamonjy io? Lay nomena teny fikasana nomen'Andriamanitra ny Abrahama hoe avy amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Avy amin'ny taranak'i Abrahama no azahoana lay mpamonjy, dia Jesosy Tompo izany. Ary noho izany ny lalàna dia mitarika atsika makany amin'ny Kristy, mitaiza atsika ho any, mitondra atsika ho any amin'ny Kristy. Raha tianao no vavela elo ka ho ny lalàna, mila fanatitra ianao. Izany no ambaran'ny lalàna. Nefa ny fanatitra izay nataon'Andriamanitra mihitsy dia ny fanatitra nataon'ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana. Io lay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Ny lalàna ary dia mitondra anao hoe tsy hainao ataony manaraka ny lalàna. Raha lalàna no anantenanao azoana famonjena ho voaheloka mandrakizay ianao. Nefa zao ho ny lalàna. Misy lay zanak'ondrin'Andriamanitra voaozina hitondra ny ozina ato anatin'ity lalàna ity, fa voaozina zay tsy mitandrina ny lalàna. Nefa misy lay zanak'ondrin'Andriamanitra efa voaozina mitondra ny ozina ary io mitondran'ny lalàna anao. Raha teo voavela heloka ianao, izaho lalàna dia manameloka anao, izaho lalàna dia manozina anao, izaho lalàna dia tsy afaka manamarina anao satria tsy ho marina anao vinanao vina ao anatrehan'ny lalàna ianao. Dia zao misy andeha ho taritiko ianao ho ny lalàna, zaho no hitaizanao. Andeha, tokana ihany no azahoanao famelan-keloka, tokana ihany no ahafahana ny ozina zay raketin'ny lalàna, voaozina zay rehetra tsy manaraka voasotra ao amin'ny lalàna, dia andeha hoy ny lalàna ihany. Andeha, fa misy olona iray, misy zanak'Andriamanitra efa nomanina hitondra zany oziny zany. Andeha manatona azy ianao. Andeha mba havela heloka ianao.
rehefa tonga zany finoana ho an' Jesosy zany dia tsy zaho lalàna tsony no mifehy anao, tsy zaho, fa votsorana ianao. Ny lalàna dia mivotsitra, ny fanozonan'ny lalàna dia afaka. Ko rehefa afaka ny fanozonan'ny lalàna noho ny finoana ho an' Jesosy dia tonga zanak'Andriamanitra ianareo rehetra, dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Ny andininy vahaenina am'roapolo. Endre zany fahasoavana ry havana, ho amarinina maimaim-pona ny finoana am' Jesosy tompo ianao, ho tonga zanak'Andriamanitra hoe eny tompoko, tonga zanak'Andriamanitra ka omena ny fanahiny zanaka natsangana zay azahoanao miantso hoe abaray eo. Izany no tombotsoan'ny mino any Kristy. Tonga zanak'Andriamanitra izy, tonga mpandovan'Andriamanitra izy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tonga zanak'Andriamanitra daholo ianareo, ka tsy misy tsony hoe zahay josy voafora fa nareo Grika tsy voafora. Tsy misy tsony hoe lahy na vavy, tsy misy tsony zany. Ianareo rehetra noho ny finoana an'i Kristy dia tonga zanak'Andriamanitra. Na gasy ianao, na vazaha ianao, na inona foko misy ianao, na merina ianao, na betsileo ianao, na sakalava ianao, na antakara ianao, ninina, isika rehetra dia iray ihany ao amin'i Kristy Jesosy. Ary zany no mahafilazantsara ny fihavanana, ny filazantsara mandrava ny hevitry ny fisarahana, mandrava ny tribalisme, mandrava ny fanavakavahana ny mbolokoditra, mandrava izany rehetra zany any Kristy voaomby teo amin'ny hazo-fijaliana. Ry havana malala, inona ary ny vahaolana ny fanavakavahana? Ny fanatonana ny Kristy voaomby tamin'ny hazo-fijaliana. Izany ny fanafody ny men'Andriamanitra ho ny fisaraham-bazana eto amin'izao tontolo izao, satria ny filazantsara ny fihavanana dia mampihavana na dia ny mpifahavalo azy. Ny filazantsara ny fihavanana dia mahay mampifanoroka ny mpifahavalo teo aloha. Ary izany no alaolana tolotr'Andriamanitra izao tontolo izao, saingy tsy raisin'izao tontolo izao zany ka mikorontana ny fiarahamonina. Fa izay rehetra nandray an'i Kristy kosa ka mahatsiaro tena hoe tonga zanak'Andriamanitra izy, dia tsy misy amin'ny intsony fanavakavahana, tsy tia manavakavaka izany intsony izy. Ianareo rehetra ozy efa natao batisa ho an'i Kristy ianareo, efa nanaitsy ianareo fa Kristy no maty ny solovonanareo teo ambony hazo-fijaliana. Efa nanaitsy zany ianareo, mino zany ianareo, tsy ny asa nataonareo tsony, tsy ny asa ny lalàna no amin'jenanareo, fa ny finoana ny Kristy. Ianareo rehetra dia tonga zanak'Andriamanitra ary efa zanak'Andriamanitra ianareo. Taranaky Abrahama sady mpandova araka ny teny fikasana, mpandovan'Andriamanitra araka ny teny fikasana. Ary izany no mahatonga antsika tsy hatahotra intsony hoe mbola voavonjy ave sa tsy. Tsy misy fisalasalana intsony amin'izany, rehefa intsony amin'izany, rehefa tena nandray an'i Kristy ianao ka tonga zanak'Andriamanitra, no tariny lalàna ianao hoe meloka eo anatrehako ianao iny lalàna. Andao manatona an' Jesosy tompo, fa izy zaho lalàna ny manameloka azy, misolo anao dia tonga zanak'Andriamanitra ianao, satria voavela eloka noho ny rany Kristy teo amin'ny hazo-fijaliana. Ry havana malala, izany nieny filazantsara, tsy fanamarinana anao amin'ny fanaovanao zao na izao na izao na izao, fiazahanao amin'ny ara-nofo, hanao an'izao, hanao an'itsy, hanao an'roa. Tsy izany no hanamarinana anao eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny fanekenao ny fitarihan'ny lalànanao hiatoraka eo apotry ny hazo-fijalian'i Kristy, ka hibebaka amin'ny fahotanao ary handray ny famelan-keloka ho tonga zanak'Andriamanitra. Ry havana, ny lalàna ary dia pitaizanao makeo amin'i Kristy, izany ihany no andraikiny. Tsy mamonjy anao ny lalàna, fa mitondra anao makeo amin'i Kristy ny lalàna, mba hibebaka ianao. Ka hino ny teny fikasana ny men'Andriamanitra ny Abrahama hoe avy amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Hino fa ny famelan-keloka raisina no nisy lolo ny tompo anao ka nitondrany ny ozona tokony hiatra taminao teo ambony hazo-fijaliana. Ny finoanao zany no mahatonga anao ho zanak'Andriamanitra, ary ahatonga anao ho mpandovan'Andriamanitra, handovan'ny fiainana mandrakizay. Ka aza mety hahareborebo ny fampianara-tsamihafa eto amin'izao tontolo izao ianao, ka hiala amin'ny fototry ny famonjena dia ny finoana
ilay zanak'andriamanitra ny solovoinanao. Fa rehefa zanak'andriamanitra ianao dia anao ny fiainana mandrakizay, ka tsy ny asa zay ataonao no azahoanao mandovan'andriamanitra, fa ny finoanao ilay maty ny solovoinanao teo ambony hazo fijaliana. Ho hitantsika manaraka nefa fa miny eo amin'ny fiainana kosa ny finoana fa Kristy voaozona noho ny fahotako, miteraka fitiavana azy zany, ka mahatonga ny mpanolo tena ho ny tompo anao hoe maminy foko ry Jesosy ny famonjena zay vitanao, ny ady sokona avelanao tena afaka mandrakizay. Ary noho izany Jesosy io indro ny aiko raiso anao, ho izany tio aneno ataonao dia ho tsapanao, fa marina ny teny hoe ny olona ao amin'i Kristy dia tonga zanak'Andriamanitra, azo ny antoka ny lova mandrakizay ho azy. Vavaka isika. Misaotra anao zahay ry Tompo ao, manamafy aminay ianao ny ahasaribidin'ny nanekenao ny tondra ny ozona isolovoinanay tao ambony hazo fijaliana. Jesosy io, inona reno asetrinay zany fitiavanao zany. Tompo ao, menatra zahay manoloana ny fitiavanao. Efa misaotra anao zahay satria afaka manatona anao zahay, ary mangataka aminao feno fitiavana anao ny fonay, ka ny anatonanay ianao tsy filan-javatra fa fitiavana kosa, satria efa nitianay taloha ianao. Ho anao ny dera sy ny laza ary voninahitra Jesosy tomponay eo, hatramin'izao somandrakizay. Amen.